anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanay masina. Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina ao izay mpamorona sy mpanafy ray oetiko tsara toy izahay mba ihainy izay horazainao aminay. Andriamanitra mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafany fanay masina ny fonay mba hiasany tianao amin'ny fonay atonganay mbelonanao nay hameloanay Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana ary hitongonay tsara isanandro isanandro ny tena masina. Olona izany Andriamanitra fitarahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.
misaotra indray izay nampametraka antsika amin'ny anjaran'ny lovan'olona masina mazava sady mafaka antsika tamin'ny fahefany maizy ary mila antsika ny fanjakana izany malalana izay manantsika fanavotana ny famelana ny hevintsika. Misaotranao zay tamin'ny fitahianao mahatritrika ny menao anay amin'ny alalan'ny zanakao, tomoera aminay amin'ny fahasoavanao sy ny fitahianao, ary ambovo zay amin'ny fiainanay rehetra ahafahanay mandeha araka ny sitraponao ka hivelona amin'izany sitraponao zany. Mba aizanay hiasa ka tsy hitady ny hanina mety levina ihany fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay. Dia no velona izay midina any an-danitra amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay. Sy miarabirina sy miara-manjakanao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taon'indrindra ho mandrakizay. Ataontsika ry avana ny laharakira faharoapolo andiny voalohany ihany. Laharakira faharoapolo andiny voalohany. Tafavometo isika mianakavy avana amin'ity maraina ity anokana ny fileovana Montréal araka ny fanapahan-kevitra izay voalaza ny lalam-panorenan'ny fivoriana luterana malagasy sy ny fitsipika manan-kery. Toy izao no lazay ny fitsipika manan-kery. Hitantsika eo amin'ny fizarana mahakasika ny amin'ny fahefan'ny sodaparitany manomboka eo amin'ny andalana faraika ambin'ny folo tapany farany. Anjaran'ny sodaparitany manao fandaminana fanorenana fizarana fitandremana, fandaminana fizarana fileovana sy ny isan-taona. Ny fanapahan-kevitra momba ny fizarana fileovana dia akarina amin'ny KMSL na KSL mba handraisany fanapahan-kevitra. Andalana faharoa ambin'ny folo, fangatahana izara atao amin'ny fiangonana eo amin'ny ambaratonga ampitondrana samihafa dia fepejiny izao fepetra manaraka izao. Marim-pototra ny isan'ny kristianina voakasiky ny fizarana ary voaporofo ny isan'ny mpandray fanasana tompo. Mazava tsara ny fanarahana momba ny fitantanam-pananana sy ny fampitondrana momba ny fananana izay mbola fanarahana ny fitantanana. Voaporofo fa tsy arahan-trosa ny mazoto izara ary mazava ny fanekeny antsoka ny andraikitra manokana ateraky ny fizarana. Zao kosa no lazay ny lalam-panorenana ao amin'ny fizarana fahefatra ao amin'ny toko faharoa, toko fahatelo, andiny faraika amby roapolo. Ndalana voalohany,
Ny filiovana dia fitambaran'ny fitandremana tsy latsaky ny telo miombina asa sy adidy amin'ny fanatanterahana ny asa araky ny fikendreny FLM izay andreketan'ny pastora mpitondra ao amin'ny sodaparitany. Ny KMSL no manapa-kevitra ny amin'ny fisiany. Ndalana faharoa, ny fitsipika manan-kevitra mamaritra ny andraikitry ny filiovana sy ny asany ary ny fomba fiasany sy ny fomba fifidianana anatiny. Ndalana fahatelo, ikambana raha teo amin'ny komitin'ny filiovana, ny pastora mpitondra filiovana, ny pastora mpitondra fitandremana rehetra, ny filoha sy ny taliany sampana imbolana rehetra ao amin'ny filiovana. Ndalana fahaefatra, ny komitin'ny fitandremana mifidy ao aminy izay solotena ao amin'ny komitin'ny filiovana sy ny antratrany, kendrena hitovy ny isan'ny mpiasan'ny fiangonana amin'ny olona. Ny komitin'ny filiovana no mametra ny isan'ny mpikambana ao aminy arak'izay isa iverin'ny komity filiovana avy ny asa. Ndalana fahadimy, ny komitin'ny filiovana no mifidy ao aminy ihany ny filoha lefitra roa, ny mpitanjoratra roa ary mpitahiry vola avy ao aminy ihany koa ny fidianana ny solotena ao amin'ny komitiny sy sodaparitany. Ndalana fahaenina, toy izao ireo mpikambana ao amin'ny rô filiovana. Ny filoha dia pastora mpitondra filiovana, ny filoha lefitra voalohany pastora iray ao amin'ny filiovana, ny filoha lefitra faharoa ny olona, ny mpitantsoratra lefitra ary ny mpitahiry vola. Arak'izany ry havana, ny komitin'ny sodaparitany rehefa nandalo ny ambaratongan-drafitra tao amin'ny filiovana Strasbourg fangatahana mba hahafiliovana ny aty Montréal dia nanapa-kevitra sodaparitany tamin'ny taona 2024 ka nitondra azy tao amin'ny KMSL izay nivory tany Anosibe ny volana Oktobra. Arak'izany dia nekeny KMSL ny hafiliovana vaovao ny filiovana Montréal aty Canada izay atokantsika anio. Ataontsika ny larakira faharoapolo ny andiny faharoa dia roso amin'ny tantara isika. Toy izao ny tantaran'ny Fiangonana Luterana Malagasy Montréal hatramin'ny hiforoana. Ankehitriny ny Fiangonana Luterana Malagasy amin'ntsika miteny dia misy fiangonana enina ao anatin'izany fiangonana Montréal izany. Fiangonana Luterana Malagasy Montréal, Fiangonana Luterana Fazavana sy ny Fotokanana Revaveo, Fiangonana Luterana Trois-Rivières, Luterana Malagasy Québec, Luterana Saguenay sy ny Fotokanana koa ary Fiangonana Luterana Drummondville. Tamin'ny taona 17 Oktobra alahady no nanomboka ny fitaovana niarahan'ny fianakaviana vitsivitsy tao atokantrano katekista Rivoraveo tany Poserville lycée Folo teo eo mivory tamin'izay fotoan'izay. Herintaona tao enan'izany na herintaona ratsaka kely ny telo ambin'ny febroary 2021 dia tonga teto toerany tatia Montréal ny mpitondra sodaparitany tamin'izany fotoan'izany pastora Dr Prestateur Borazaka nanokatra izany fitaovam-pahefana izany ka ny toerana dia tao amin'ny fiangonana tao Greenfield Park nanomboka ny 17 Oktobra ny andro nataon'ny fotoana io ka hatramin'ny 24 Desambra 2012. Teo dia efa nitombo
nisan'ny mpiangona teo amin'ny 550 eo eo. Pertaona taorinan'izany dia netaetan'ny mpiangona etaetan'ny mpiara-mivavaka dia notokanana izany fiangonana izany rehefa nandalo eo rafitra isana maratongany ny tany amin'ny filovana sy tany amin'ny synodam-paritany dia notokanana izany tamin'ny alahady 4 jona 2021. Ny manokana izany dia pastora Dr Benstate Rakotorazaka filohan'ny synodam-paritany Ivelomeu izay niaraka tamin'ny koa pastora Germain Générzona izay tontony nasional fifilina tamin'izany fotoana izany. Tamin'io dia efa natratra teo amin'ny 100 teo eo ny mpiara-mivavaka tao anatin'izany fiangonana izany. Nandeha ny fotoana 7 dia noho ny asan'ny tafika masina, noho ny asan'ny Jesosy, ny asan'ny fanahy masina dia nitokanana fitandremana izany fiangonana izany rehefa nakatoafiny ireo mbaratongany fiangonana ny synodam-paritany sy ny filovana dia nitokanana izany tamin'ny 9 oktobra 2022. Tao anatin'izany fanokanana izany dia rehefa tokanana fitandremana ny fiangonana dia misy pastora voatendry amin'izany fitandremana Montréal izany dia pastora antony fitandremana voatendry synodam-paritany andrafao pastora Joseph Andrenarivelo. Dia tao anatin'izany fitandremana Montréal izany nanomboka tamin'ny taona 1970 mandrakandroany dia nisy fotoana fitandremana roa izany amintsika zao dia pastor Joseph Andrenarivelo izay fotoana fitandremana izay voatendry tamin'ny 2016 io hatramin'ny 2021 izay fotoana nisotroany ronono tamin'ny fotoana io dia taorianan'izay 2021 izay dia pastora Tomatenena Petera no voatendry synodam-paritany mitondra izany fitandremana izany. Araka ny namarako teo dia misy fiangonana eniny ao anatin'izany fitandremana izany dia tamin'izay fotoana izay moa izany mbola fiangonana nefa ilay Montréal, nefa ilay Québec, nefa ilay Trois-Rivières ary ny vondrom-bavaka ny antsoina ny fiangonana mbola tsy voatokana. Efa misy fiaraha-mivavaka dia efa ilay Mpasafana Montréal, efa ilay Massakinia, efa ilay Monteville. Tamin'ny fotoana fitandremana farany natao tamin'ny taona lasa dia nisy teo amin'ny 5,700 isan'ny volo tamin'izany fotoana izany. Mandroso miasa dia nisy netaetan'ny fiangonana, netaetan'ny kristianina indroso hatrany amin'ny asan'ny tompo dia nisy fangatana izay fanalasan'ny filohan'ny FLM teo hoe nangataka ho lasa filovana izany fitandremana izany. Nisy fanokanana tamin'ny 20 Jolay 2021 ny fanokanana fitandremana Québec. Tao anatin'izany ny fanokanana izany fiangonana izany dia pastora filohan'ny efitra synodam-paritany no manokana izany. Manaraka izany dia nitokanana maly ny FLM fitandremana Trois-Rivières ao anatin'izany tamin'ny 20 Marsa 2021 dia pastora filohan'ny FLM Dr Révérend Kotsapenia no nanokana izany. Ary androany ary voalasa teo dia nitokanana filovana izany fiangonana izany. Raha mijery ny statistika vitsivitsy ao anatin'izany any amin'ny slide farany any dia misy fiangonana anakenina mampiasa fiangonana misy 2, misy mpianatra pastora ray ao anatin'izany fitandremana izany ary misy fitandremana 3, sampana velona misy 7. Ny taona nisian'ny fitandremana Canada 20 isan'ny kristiana ankehitriny kristiana ao anatin'ny fiangonana tsirairay enimpolo sy efajato isambandray filasan'ny tompo 7,700 ary tao anatin'izany nisy fiaonana isan'ny volana 1 voninahitra mandrona sotraka.
larakira faharoapolo andiminy fahatelo. Andriamanitra tolorena any an-danitro, misaotranao zahay no fahasoavanao lehibe tsy hay mivavalazaina fa omenao anay ity andro lehibe ity, anokananay ny filovana Montréal amin'ny alalan'ny zanako malalanao sy ahafahanay mandreny filazantsara sy mizara ny sakramenta masina ho fampiononana anay sy ho famelana ny rokay ary mangataka aminao zay toano amin'ny alala fanainao masina zay mba ho amin'ny fotokoa no minoanay ny teninao sy ampatanjahanay ny fonoanay amin'ny sakramenta masina mandrapahatraranay ny fahasambarana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay sy miarabirina sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ao mandrakizay. Ataontsika ny larakira faharoapolo ny andimy faefatra dia handrery ny tenin'Andriamanitra mifanesy isika. Izao no teny voasoratra ao ampanjaka voalohany toko fahavalo, andiny roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo, andiny fito amby roapolo ka hatramin'ny telopolo, andiny fito amby roapolo ka hatramin'ny iraika amby roapolo anaran'i Jesosy. Solomona nitsangana teo anoloan'ny alitaran'i Jehovah, teo anatrehan'ny fiangonana dia nisay rehetra ka namelatra ny tanany nananyrify ny lanitra ary nanao hoe Ry Andriamanitra nisay eo tsy misy Andriamanitra tahaka anao na amin'ny lanitra ambony na amin'ny tany ambany izay mitarina fanekena sy famoramponao ho amin'ny mpanombonao izay mandeha eo anatrehanao amin'ny fony rehetra. Andriamanitra dia onona ity an-tany tokoa hely lanitra ary nahandro ny lanitra tsy hitanao koa mainka fahitrano atao ity koa atreo ny vavy sy ny fonan'ny mpanombonao Jehovah Andriamanitra mba ho hinonao ny fitaraina sy ny fivavaka izay ataony mpanombonao telo anatrehanao eo mba hiratany masonao andro manana amin'ity trano ity dia amin'ny fitoerana nozanao hoe ao ny anarana hiainonao ny vavaka izay ataony mpanombonao manasika ity fitoerana ity ary noho ny fifonany mpanombonao sy ny sahelolonao raha mivavaka manarika ity fitoerana ity izy dia miainoa any an-danitra firenanao ianao eny miainoa ka milany heloka. Jehovah Andriamanitra tsika no amintsika tahaka ny tamin'razantsika aoka tsy andao na afoentsika izy mba ampanantonony azy nofontsika handehanantsika amin'ny lalany rehetra sy hitandremantsika ny lalany sy ny didiny ary ny fisikony izay andedeny ny razantsika ary aoka izany teny ny fonako teo anatrehan'i Jehovah izany ho amin'ny Jehovah Andriamanitsika andro aman'alina manomezany rano ho ahy mpanombony sy ny sahelolony araka izay tarify azy isanandro mba ho fantatra ny firenena rehetra ambony tany fa Jehovah Andriamanitra ka tsy misy afa-tsy izy ary aoka ho marina amin'ny Jehovah Andriamanitsika ny fonareo handehananareo amin'ny didiny sy hitandremanareo ny lalàna tahaka n'izao amin'izao. Ny andiny fahadimy amin'ny eradolo
Izao no voasoratra amin'ny salamy fa efatsamby valopolo efatsamby. Injeny atsara ny taberna kelinao Jehova tompony maro, manina sady votona nahely kianjan'ny Jehova ny fanahy. Mifoko sy minofoko mioban'Andriamanitra velona. Eny mitsikirity mahita tsano ary sitirina mahita kano azy amitsahany zana. Eny altaranao Jehova tompony maro, panjaka kosa Andriamanitra. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hideranao manjakariva izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao, ao am-pony lalana, raha mandeha mamaky ny loha-sabaka izy, dia ataony misy loharano izany, ary ny loharanon'orana manampy hitakiana azy. Miampy hery eny am-pandehanana izy, sady miseho anaty an'Andriamanitra, ary ziona izy rehetra. Jehova Andriamanitra ny maro, io hoe fivavaka. Mandrenesa n'Andriamanitra Jakoba ao, Andriamanitra ampinganay. Tsy ndrovoka Jerova ny tavany voaositra ao, fa ny indray andro ny kianjanao dia tsara noho ny arivo. Aleoko mipetsaka eo amin'ny tokonam-baravarany tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra eo anday ny ratsy fanahy. Fa masoandro sy ampinga Jehova Andriamanitra fahasoavana sy voninahitra no omeny Jehova. Tsy hiaro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiny izy. Jehova tompony maro, sambatra izay olona matoky anao. Hira 780 498. Izao no voasoratra ao amin'ny Salamo 100. Miobe ho an'i Jehova ny tany rehetra, manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehana amin'ny fiobeana. Aoka fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika. Dia olona sy ondry fiandrina, midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo am-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazany anarany, fa tsara Jehova mandrakizay ny famondram-pony, ary mihatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana. Ny andiny faharoa amin'ny hira 770. Izao no voasoratra ao amin'ny Hebreo 10, ny 9 ka hatramin'ny 7. Koa amin'izany rahalahy, satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika nohon'irany Jesosy. Amin'izany lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona, namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofona, sady manana fisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra.
dia aoka isika anatona amin'ny fo maro tsy amin'ny fatokiana be avy amin'ny finono manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Aoka ho azonitsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozonozonany fa matokony ilay efa nanao ny teny fikasana, ary aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara aza mafy ny fiarantsika miambiny tahaka ny fanaony sasany fa mifananara kosa mainty satria hitanareo fa miatongotra ny andro. Fa raha miny manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra ny fitsarana ary fahatezirana mirehitra izay andan'ny fahavalao rehetra kosa. Andiny fahatelo amin'ny eraka tsy Izao no voasoratra ao amin'ny jaune filazantsara ny jaune toko fafito ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ary mitsambikina amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: raha eo tonga ny fotoana mba hankalazany zanakao, mba hankalazany ny zanakanao, araka ny nanomezanao azy fa efana amin'ny nofo rehetra mba amin'ny fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay dia mamifantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Tahaka nandrahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nandrahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ny reto no anamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahiko fa ho amin'izay mino ahiko io no ny teniny, mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray atao amiko ary izao koa ao aminao. Mba ho amintsika koa izy mba hinony izao tontolo izao fa ianao no naneraka ahy, ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho ray izy tahaka nany rano mahay ray antsika izao ho aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatry izao tontolo izao fa ianao naneraka ahy sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Raha eo tiako mba hoany amiko amin'izay toerako ireo nomenao ahy mba ahita ny voninahitra nomenao ahy izy, fa efa tiahy ianao fony tsy mbola ary ifanorenana izao tontolo izao. Marinao tsy nahalananao izao tontolo izao fa izaho mahalananao, ary reto no mahalala fa ianao naneraka ahy, ary efa nampifantariko azy manaranao ary mbola afantariko ihany, mba ho ao amin'ny fitiavana izay nitiavanao ahy ary izao koa ao amin'ny andininy faefatra amin'ny rateo. Izao no voasoratra ao amin'ny Apokalipsy fahaika amby roapolo ny andininy faharoa hatramin'ny fahaenina. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tahaka amin'Andriamanitra, vohomana tahaka ny ampakarana efa mihaingo hiaona amin'ny vadiny. Ary nahareo feo mahery aho ary fiteo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe:
indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy ary ireo moniny, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny maso, ary tsy isy fahafatesana intsony, sady tsy isy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, ino ho avaoziko ny zavatra rehetra? Hoy koa izy, sorata, fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary koa izy tamiko, tanteraka ireo, izaho no alfa sy omega, ny fiandohana sy fiafarana, izaho no hanome maimaim-poana amin'ny loharanony ramonaina an'izay rehetra mangetaheta. Amen. Sika iaraka anaiky sy anambarany folotsika araka ny fanekempinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra raiky toa mpanalakitra sy ny tany, ary mino an Jesosy Kristy zanalady mpanadintsika, izay totorona tamin'ny fanahy masina na teraka rehefilotsiny, mitsara tanapakotola, nomboana tamin'ny azo fijaliana, maty kalalina, idina tamin'ny fiaintsika, sangana tamaty tamin'ny alfahatelo. Miakatra ao an-danitra, petraka ny ravan'Andriamanitra rehetra, avy any fihintsara velona sy ny maty. Mino fanahy masina, fiorana masina manerana izao tontolo izao, fiorana ny loha masina, ny faminakelo, fitsangana ny tena ny maty, ary ny fiaina manandrak'izay. Amen. Ny hira fa 171.
vavaka isika rehetra ry havana fa le nifonay ry Andriamanitra rainay fa tonga amin'ny faratampony amin'ny hetsika izay tanterahana aty Kanada zay ahafahanay manokana ny fileovana Montréal satria sitrakao tokoa ny tondrana ny teninao aty amin'ny faran'ny tany. Saotranao zay no niezaka nataon'ireo kristiana marobe mba hitazona ny finoany amin'ny alalan'ny fitara ny fiangonanao, ny misionanao no andraisanay andraikitra ary idiranay ka hitondranay zany fahazavan'ny filazantsaranao zany amin'ny toerana rehetra izay misy anay. Dia io ity fileovana Montréal ity sy mpiasa rehetra ry kristiana ray manontolo, ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hanjarantsika ry havana ka sady hiarabanantsika rehetra nahatratra ity fotoana izay nomeny tompo antsika tsirairay avy ty dia ho hitantsika ao amin'ny Korintianina faharoa ny toko 12 dia ny 9:7 tapany voalohany ihany. Korintianina faharoa toko 12 ny 9:7 tapany voalohany ihany dia ho mpitsanganana no amaky antsika rehetra miara-miredona izany tenin'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ampoanao ny fahasoavako. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry kristiana malala, ampitomboina ao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ampy eo anao ny fahasoavako. Ny Korintianina faharoa toko 12 ny 9:7 ry havana no tenenan'ny Paoly Apôstôly, tenenan'Andriamanitra tamin'ny Paoly Apôstôly ka ny tenenany hoe ampoanao ny fahasoavako. Nangataka intelo tamin'Andriamanitra Paoly mba nesoran'Andriamanitra tsilo tao aminy amin'ny nofiny saingy tsy nesoran'Andriamanitra zany fa nasehony aminy ny fahasoavany mba hitoerany amin'ny fahoriana sy hampaharetany azy amin'ny fahasarotana. Mangataka ny ankizy madinika rehetra mba hitsangana mba hiaino tenin'Andriamanitra, ny ankizy madinika rehetra mba hitsangana. Zay mangataka ankizy telo hoe mba hanatonay aty, ankizy anankitelo mety fanjaitra telo nareo dia tsindrominareo ny tanako. Zay aza matatra ny ray aman-dreny fa tsisy aory. Iny anankiray telo, ankizy telo ao mbola tsy ampy. Aiza koa ny ray ao ankizy anankitelo aory ampio malakilaky tsika fa ankizy zany mahafinaritra. Miazakazaka ao. Iny anankiray mahakasitraka. Ray farany aiza ny ray farany, aiza ny ankizy fahatelo tovy ankizy ngezangeza. Iny misy anankiray mahafinaritra ao ary. Iny koa misy anankiray ao asaiko tsindromony zareo ny tanako. Efatra zareo dia ataoko efatra zany. Ao ary ny ray lehilahy no manindrona voalohany. Tsindromo ny tanako. Tsy maharary. Taverina fa tsy maharary. Anankiray tsindromo ny tanako. Maharary. Ray fahatelo hoe marary ny ray kelikely iny fa tsy araka ny mahakelikely azy. Ao ny ray tsy maharary. Iny mbola misy ray ave
tovy mafimafiny ianao, tovy le mampitomany amin'ny président reny. Ia, tovy mafy be a. Aoa. Mafy be. Ao. Sotratsika aza mbola mandeha, aza mandeha nareo ankizy. Paoly apôstôly rakizy a dia nivavaka tamin'Andriamanitra. Nivavaka nataony tamin'Andriamanitra dia nisy tsilo tamin'ny nofiny. Zany tsilo zany a dia nanindrona azy ary tiany a mba hisorona zany tsilo zany. Inona ny atao hoe tsilo? Ny atao hoe tsilo dia karazana fahasarotana amin'ny fiainana samy hafa. Nareo hoe mahalala problème? Iza mahalala problème? Nareo mahalala problème? Soia fa tsy fantatrareo. Raha fantatrareo ny atao hoe problème dia zany mampijaly ny olon-dehibe sy ny ray aman-dreny. Satria mbola tsy tiany Jesosy nareo halalany zany problème zany. Ka dia niteny tamin'i Jesosy hoe ampiko anao ny fahasoavako. Dia zany koa no afatra ao antsika ankizy madinika tsy avelan'ny tompo mbola hiaritra n'izany problème zany tsika, fa tiany tompo isika rehetra ka hitenenany hoe ampiko anao ny fahasoavako. Mirasoantsika ankizy rehetra. Merci. Mankasitraka ny ankizy rehetra nandre ny tenin'Andriamanitra tamin'ity maraina ity ary tenenan'ny tompo fa ampy ho anao ny fahasoavako. Fahoriana tsy takatry ny saina ry havana no nianjady tamin'ny Paoly apôstôly vokatry zany tsilo nampangirifery ny tenany zany. Raha raisitsika ny teny grika izay nandikana azy ny skolopsa dia tsilo nahazo maranitra anankiray izay miteraka fijaliana, miteraka fanaintainana, manindrona ary maharary mandritra ny fotoana maharitra. Manindrona ary maharary mandritra ny fotoana maharitra. Zany zavatra manindrona zany ry havana dia tsy karaza fahoriana kely ary tsy fahoriana mandalo na fahoriana vetivety, fa karaza fahoriana sy fijaliana maharitra eo amin'ny fanarahana ny tompo ka nahatonga azy ny teny tamin'ny Paoly apôstôly no nifatirehany mpanompon'Andriamanitra mba hisorona aminy zany karaza fahoriana mahazo azy tamin'ny fiainany zany. Inona ry havana? Reo karaza fahoriana izay mety nihatra tamin'ny Paoly apôstôly. Ohatra vitsivitsy no jerentsika tamin'ireo karaza fahoriana izay niatra taminy, anisan'ireny ny fahalenjehana azy noho ny finoana. Anisan'ny fahoriana lehibe izay niainan'ny apôstôly Paoly tamin'ny fanarahana ny tompo ny fidirany amponja imbetsaka. Hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:20 fa 20 hatramin'ny 5:20 zany voafonja tao Filipizia sy Silasy. Ny kapoana ary avy ny kapoana voana lefa vokatry zany famojana azy tsy anantony zany. No idina tamin'ny fonja farany izay misy sécurité avo lenta indrindra izy, any amin'ny farany lalina indrindra, ny tongotra sy ny tanany nasiana karazana chaîne amin'ny alalan'ny hazo, zany hoe mba tsy ahafahany kofoka. Fa nandritran'izany Paoly apôstôly sy ny mpiara-miasa aminy nivavaka, ary efa nivavaka izy ireo dia mikorokoro zany fonjy zany, niala avokoa ireo karazana blokazy tamin'ny tenany ary lehibe indrindra tamin'ireo nivoany varavarana ary lasa nisaotra an'Andriamanitra izy. Fahoriana mitranga amin'ny fiainana izay fahoriana tsy mampireharety, fahoriana tsy mampite-hiditra ary fahoriana tsy mitondra fiadanana, ny fahoriana izay niainan'ny Paoly apôstôly tamin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy. Lazainy ary fa mba tsy ahafahany mirehareha dia nomena azy zany tsilo zany, satria ilay tsilo izay nomenan'ny Paoly apôstôly dia izay tsy maintsy hiaretany amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy. Rehefa ileo avana amin'ny alina
maro avana ny lalana tiany tompony lalovantsika nanomboka tamin'ny fotoana nanomboan'ny asa fitoriana tatiza niatrika fijalinany maro niatrika kolotsaina tsy mitovy fomba mpiainana tsy mifanaraka amin'izay nanabeazana fotom-pisainana samy hafa zay lasa tsilo teo amin'ny fiainantsika ary raha mijery ny tantara sy maro amintsika ny tahaka njobo zay mety voaingelina ny finoana sy ny fanarahana ny tompo nefa tsy nampiala-njoba tamin'Andriamanitra zany. Mampianatra antsika amin'ny alalan'ny fahoriana koa ny tenin'Andriamanitra ry havana fa mety ho fomba fitaizana sy fananarana antsika ireny mba ahafahantsika miatrika ny karazam-pijaliana amin'ny fanatanterahana ny asa. Fijaliana tsy midika ho fanameloan'Andriamanitra antsika zany. Fijaliana tsy midika ho fanafoizan'Andriamanitra antsika fa fitaovana kosa entin'Andriamanitra ampianarana antsika ary fitaovana indraindray entin'Andriamanitra ananarana antsika koa raha sendra variana isika. Saingy ny herin'Andriamanitra dia tsy azontsika ferana amin'ny fiainantsika andavanandro satria ny herin'Andriamanitra no entiny miasaka ny fahasoavana zay entiny miara-mandeha amintsika no ahafahantsika miara-miazakazaka amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Intelo havana Paoly apôstôly nangataka tamin'Andriamanitra ny hanesorana amin'izany olana eo amin'ny fiainana zany. Zany hoe ny intelo dia midika fa fiverimberena, fangatahana tsy mitsara, fangatahana eny am-pandehanana. Zany hoe nisa telo zany dia manambara fantanterahana na fangatahana mafy eo amin'ny fiainana. Zany hoe olona zay mangataka mafy no mahatonga azy idika hoe intelo. Zany indrindra ry havana nahatonga ny Paoly apôstôly hangataka amin'Andriamanitra tsy mitsahatra satria tsapany fa tsy indray mandeha ihany no ahafahantsika mivavaka fa mivavaka miverimberina ny finoana sy ny fekinana amin'Andriamanitra no ahitantsika vokatra. Zavatra mahavariana dia zao, tsy navelan'Andriamanitra hiala aminy zany tsilo nangeja azy zany fa nataon'Andriamanitra fitaovana kosa mba ahafahany mifikitra amin'Andriamanitra na dia malary azy zany zavatsarotra zany. Matetika Andriamanitra ry havana dia manana drafitra eo amin'ny fiainantsika efa miasako maja zay tseritserentsika ao anatin'ny fahoriana fitaovana fampianarana ara-panahintsika reny ary tsy tonon'Andriamanitra ny tsilo mba ahafahantsika rehetra hiampina tanteraka amin'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia mihoatra lavitra no fietrehantsika ny fijalena izay mifanaraka amin'izay ampianaran'Andriamanitra antsika aty amin'ny filovana Montréal izany. Tsy te hanova toe-javatra iainantsika Andriamanitra, tsy te hanova ny zavatra izay indraintsika Andriamanitra, fa ny haino ny fangatahantsika izy saingy fangatahana izay mifanaraka amin'ny sitrapony dia ny fampianarany antsika amin'izay fikendreny ka hahasoa antsika. Mitovy amin'ny nataon'i Jesosy tao Getsemane ry havana, araka ny hitantsika amin'ny Luka 12 ny andininy 17 zany hataka nataon'ny apôstôly Paoly zany, nefa ny tenin'i Jesosy dia ny hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Ahoana ny fandraisan'izany tenin'Andriamanitra zany akoantsika ty amin'ny filovana Montréal. Ny zavatra ny ainan'ny Paoly apôstôly havana dia mbola iainantsika koa ankehitriny tahaka ny fiaretana ny tsirariny, ny fanalambaraka, ny fisindrantsika reo loza maro samihafa na ny aretina na ny fisarahana amin'ny namana na mety fahoriana zay mety tsy miala amin'ny fiainantsika fa fahoriana miverimberina tahaka ny aretina zany. Amin'ireny indrindra no ampijoroan'Andriamanitra ny herintsika
fa ny fijaliana dia kely lavitra no fahasoavana ka itenenany aminao ty marainay ity amponao ny fahasoavana. Ry kristiana malala, samy manana ny hazo fijaliana ananatsika isika, saingy ao anatin'ny fananatsika zany hazo fijaliana zany no mahatonga antsika rehetra hifikitra amin'Andriamanitra. Misy tantara kely anankiray amaranako ny toroteny amin'ity maraina ity. Efa klasika be zany tantara zany. Misy lehilahy anankiray efa matetika navery Jozy ny anarana. Jozy zany miasa be manomboka maraina mandrapariva ny andro dia lasa mody izy amin'ny 7 maherihery kely eo. Rehefa lasa mody izy dia nandeha tao an-trano dia mijery télé, dia mpijerena télé misy feo miantso azy, Jozy! Dia niherikerika izy tsy nahita olona. Miantso indray ilay feo faharoa, Jozy! Niherikerika izy tsy nahita olona. Ary zao zavatra navarena, lasa nianana lavitra kely ilay feo. Dia lasa izy nandeha nivoaka nanaraka ny feo. Zao zavatra nitrany, izy le mandeha manaraka ny feo no latsaka tampoka tanaty hantsana faran'izay lalina indrindra. Fa rehefa nilatsaka teo anaty hantsana izy dia navoray hazo anankiray izay sarabotana nandritra ny maizina. Dia zao no natao, Andriamanitra eo, vonjeo aho! Jesosy eo, vonjeo aho! Dia ozy ny tompon-tany avotsory ary ny tananao. Mateo aho sy fantsana be any ambany any, tsy fantatra na misy vato na misy tsiro na misy ino. Miantso indray izy, tompo vonjeo aho! Dia mamaly indray Andriamanitra avotsory ary ny tananao. Nanomboka tamin'ny sahabo folo mandrapatonga ny marainandro nangataka izy tsy mitsahatra ny amin'izay tompo azy. Zao davatratranga rehefa maraina ny andro mijereny kay 60 cm ambany ao ny tany. Any raha fotsiny zany ny tanany 60 cm tonga ny tany izy. Tataka zany tsika rehefa ao anatin'ny faoriana, ao anatin'ny zavatsarotra. Magataka amin'ny tompo, antombolonantsika, ny ahatsika, ny setratsika, fa tsy takatra ny saintsika ilay tenenany fa amponao fahasoavana. Ny tiantsika dia ny fomba mahagaga, mirakla, tsy takatra ny saina, nefa ilay teny tompo raha raisina amin'ny finoana no mirakla tsara indrindra amin'ny fiainantsika ka dehanantsika amin'ny fotoana. Voninahitra ny Andriamanitra resaka karakara masina izay azo indray indrindra maharitra mandrakizay. Tsakana ry amin'ny raisiny vokaina. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ary ny fiolonana sy ny firaisana ny fanahy masina ao amin'ny rehetra hatramin'izao mandrakizay. Amen. Thank you.
Andriamanitra tompony any an-danitro, misaotranao izay fainao nanangona ny fiangonana kristiana eran-tany rehetra amin'ny fanahinao masina ao anao ka mahatonga azy ho tempolo-panahy sy fahafenaniona ny fehezon'ny Jesosy Kristy. Dia mangataka ny famonram-pony lehibe izahay ho an'ity fileovana Montréal izay tokana LUT. Ireo ny fahasoavanao ny kristiana rehetra ary ny fiangonana rehetra mirafitra atao anatin'izany fileovana Montréal izany. Taio ny tanindrazanay sy ny firenena izay nametrahanao anay aty tany lavitra ary aoreno ny finoana Jesosy Kristy izy ka ho ambinina ny asa-pamonjena ataon'ny fananao amin'ity fileovana Montréal ity izay tokana izao mba ho voninahitra ao. Taio ny fitoriana ny teninao aty ary hoe mazava sy madio izy aoka ny fananao momba azy mba famoazana ny matory sy ny famanany fatotra. Eo fampandrosoana ny fahafinaretana ho an'ny fiomeny rehetra ho fivoahan'ny teny izay toriana eto amin'ity fileovana Montréal iray manontolo ity. Aoka ampiasana marina araka ny teninao ny sakramenta. Taio izay atao batisa atao anatin'ny fitandremana sy ny fileovana na ny kely na ny lehibe. Ary taio mpanay fanasan'ny tompo manatina latabatrao dia aoka ho trano mahatamana ity toerana izay tokana ity. Mangataka aminao manokana koa izahay ny ahafahanao manokana ny fialain'ny mahafahazavana Montréal sy ny fialain'ny mahasagenay. Tompo, taio ny fanontananay ireto fiangonana izay tokanay mba ho fanasin'ny tany ahafahany mitoro vavolombelonao satria natokanao ho aty amin'ity toerana ity no ahenoanay ny filazantsaranao. Mangataka aminao manokana ary izahay amin'ity maraina ity ny hanomezanao pastora mpitandrina sy ampianatra ary mpiandro mahatompo mandrakariva ho an'ny fialain'ny mahafahazavana Montréal fialain'ny mahasagenay ary ny fileovana Montréal izay tokanay anio. Aoka izy vokatra ny asa tanterahana ary efa velomina ny lakosy miantso anay amin'ny tranonao dia fohazy ny fanainao masina amin'ny fonay mba ho sitrakay no tonga iaino ny fahasoavanao sy ny filazantsaranao. Andriamanitra tompo, ampandrosoe amin'ny fialain'ny mahafahazavana sy Montréal ary sagenay ny teninao. Aoka ho velona omponay ny tarika anay amin'ny raha rehetra sy amin'ny lalakalehanay rehetra ianao atao anatin'ity fileovana Montréal ity. Taio ary ny taninay sy ny vahoaka rehetra. Taio ny manam-pahefana eto an-toerana sy ny any Madagasikara ary ny mpanapaka rehetra eto an-toerana sy any Madagasikara. Ampihonoany sy manapia izay olo rehetra sy izay olona efa bavaona ny fahafatesana ary efa tonga ny fotoana ialanay sasatra dia aoka ho eo ampelantananay ny fananay. Rehefa tonga ny andro farany dia tsangano ampahasambarana izay ka raisokonao aminao ao Jerosalema vaovao tanàna mandrakizay izay tsy mba misy tempoly fa ianao ny tempoly Andriamanitra tsy toa sy ny zanak'ondry ny tempoly. Ianao ny atakay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Raha inay izay ny an-danitra ho amasina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay io izay anazazo anay tahaka ny amelana izay. Ary azo mitorana ny fakapana famanafahana ny platsy fanao fanjakana sy ary voninahitra mandrakizay. Miara-mitsangana isika rehetra riavana. Izao dia ambarako fa voatokana ny fiangonana Efelain'ny Mahafahazavana Montréal sy ny Efelain'ny Mahasagenay izay efa mahamasinina sy voninahitran'Andriamanitra ho fampandrosoana amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Fiadanana ny ho an'ny Efelain'ny Mahafahazavana Montréal sy ny Efelain'ny Mahasagenay. Ambarako fa voatokana ihany koa ny fileovana Montréal sy ny momba azy rehetra
izay fanatokana sy noamasinina voninahitr'Andriamanitra sy ho fampandrosoana ny fileovana Montréal amin'ny finoana Jesosy Kristy amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Fiadanana ane ho an'ny fileovana Montréal sy ho an'ny mpiray fileovana rehetra amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Afaka mipetraka firery. Telo amby valopolo sy roanjato. Zao indray ry havana no lazay ny lalam-panorenantsika araka ny hitantsika amin'ny andininy 570 amin'ny fitsipika manan-kery mahakasika ny mpitondra fileovana. Andalana voalohany, manana mpitondra fileovana ny FLM dia pastora ray aman-dreny miany fitandremana sy ny fiangonana ary ny sampana rehetra ao anatin'ny fileovana misy azy. Andalana faharoa, pastora avy amin'ny synodam-paritany vita ordination FLM, efa niasa tato amin'ny FLM tsy latsaka ny 4 taona, 30 taona ny ainana no azo fidiana mpitondra fileovana. Andalana fahatelo, ny KSP no mifidy mpitondra fileovana ka tanterana araka ny fiodinana amin'ny fifidianana amin'ny Brown SP zany. Atolotry ny filohan'ny SP na ny filohan'ny FLM araka ny ritual ny mpitondra fileovana alohan'ny andraisany andraikiny. Andalana fahadimy, 4 taona faharetan'ny fiandreketana ny asa fifidianana mpitondra fileovana ary azo fidiana indray. Azo ny KMSP na KSP afindra mpitondra fileovana amin'ny toerana hafa izy raha misy antony manokana ilana izany. Ny KSP ihany no mahazo mamindra azy ho amin'ny raharaha iombonana. Ny andalana andininy 570 andalana voalohany, ny mpitondra fileovana dia manara-maso ny raharaha rehetra ao amin'ny fileovana entiny, mitariky ny fivoriana sy ny komitin'ny fileovana. Ny filoam-panampy miara-miasa aminy amin'ny fotoana hivorian'ny komitin'ny fileovana. Andalana faharoa, misy olotena ny filohan'ny SP ao anatrehan'ny fanjakana ao amin'ny faritra iandreketany ary mitariky ny fanokanana katekista. Andalana fahatelo, mikarakara ny ampanany-piasa ny fiangonana iray manontolo ao anatin'ny fileovana. Mba tanteraka izany dia manao famangihana izy mba hampaherizan'ny fiangonana sy ny sampana samihafa ary hamporisiana azy hampandroso ny fiangonana ka natanteraka ny didiny arak'izay mitapahany komitin'ny fileovana sy ny komitin'ny SP. Dinihina amin'izany famangihana izany ny boky fiangonana samihafa. Andalana fahafito, mitariky ny fiangonana sy ny komity ary tokona andraikitra rehetra hanaja ny mpitondra sy ny fiaraha-miasa araka ny rafitra isan'ambaratonga misy ao amin'ny FLM. Mamory ny mpiara-miasa aminy indray mandeha isam-bolana farafaha-kely ny ara-mandinika soratra masina sy ara-mihevitra fampandrosoana ny raharaha. Andalana fahavalo, tokona andraikitra amin'ny fitandohana sy fanaraha-maso ny fananany FLM manao izay alavrary izany. Andalana fahasivy, manara-maso ny fanatanterana ny fanapahan-kevitra ny ambaratonga eo ambony ny pastora mpitondra fileovana. Andiny faharoa aminay laharan-kerateo.
Jesosy Kristy tompontsika manao hoe ve ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, ko amin'izany dia mangatara amin'ny tompony vokatra mba handepasa ny mpiasa amin'ny vokatra. Indro ny pastora Tolo Antenaina Petera izay hitsangana eo anaty trehantsika, ataontsika ho isan'ny mpiasa ampandehanany tompo amin'ny asa. Ko amin'izany dia aoka isika handray azy tahaka ny fanomezana avy amin'ny tompo sy saotra azy noho izany. Toy izao ny tantarany sy mombamomba azy. Roa no ambaratsika momba ny tarany pastora Tolo Antenaina Petera. Ny anankiray dia niaraka ny fanambarany azy ny fijerevany vatany ary ny zavatra ny graviny. Ny faharoa dia ny fijerevako azy fa tsy ho lavaka. Teraka tamin'ny taona 1967 izy tao andemaka ny Beipena. Zanaky Andriamatoa Petera sy Andriamatoa Tolo Fasoa. Nahazo ny mari-pihazana baccalauréat izy tamin'ny taona 1980. Nianatra ny Saint-Anna droit tao amin'ny Université Andriandrato Fianaratsoa tamin'ny taona 1989-1993. Natokana ho mpiandry ny 2 Auguste taona 1993 tao amin'ny toby lehibe Ankaramaraza. Tao ordinationna ny 31 août 1997 tao toby lehibe Ankaramaraza ihany. Nahazo ny mari-pahaizana licence en théologie tao amin'ny Salta amin'ny taona 1999 ary nahazo ny diplôme maîtrise en théologie tao amin'ny Salta ny taona 2000. Nitondra ny fitandremana ambahaka sy modapartany Manakara ny taona 2000 sy ny 2001. Nitondra ny fileovana groupe lehibe Ankaramaraza tamin'ny taona 2002-2008 ary nitondra ny fitandremana boribory Saint-Rémy tany France tamin'ny taona 2009-2011. Nahazo ny diplôme master en théologie tao amin'ny faculté de théologie protestante Strasbourg, France tamin'ny taona 2010. Nanao spécialisation amin'ny théologie systématique izy tao amin'ny faculté de théologie IPT, faculté de Mirabeau, Paris France tamin'ny taona 2011. Nitondra ny fiangonana Montréal sy ny Vondrombavaka Trois-Rivières, Vondrombavaka Québec 2013-2016. Nianatra tao amin'ny faculté de théologie Université de Montréal tamin'ny taona 2013-2019. Nampianatra tao amin'ny faculté de théologie Université de Montréal ny taona 2014-2015. Nitondra ny fiangonana Québec sy ny Vondrombavaka FLM Saguenay ny taona 2017-2025 ary nitondra ny fitandremana Montréal sy ny Vondrombavaka FLM Fahazavana Montréal ny 1er juin 2025. Nitondra ny FLM Trois-Rivières Vondrombavaka Pimonville ny 1er juin 2024-2025. Nitondra ny fitandremana Montréal sy fitandremana Québec 15 juillet 2024-2025. Et avec saint fitandremana Montréal le 2 novembre 2024-2025. Farata e partire ambaraka azy teo dia tamin'ny 1er juin 2024 raha nanontaniana izy na tokony mba ho président synode atsika ty amin'ny CVPLMO dia hoy aho hoe ny candidat atsika dia pasteur to tapitsy. Ry kristiana malala, aoka isika tsara ho azy sy ny asany amin'ny fivavahana ary hanampy azy arak'izay zavatsika mbo tanteraka tsara ny asany voninahitran'Andriamanitra fahasoaranao izany. Pastora Tolo Antenaina Petera ekenao marina tokoa iny anatokera izao fanontona masina toetranao zao fondra ny fileovana Montréal araka ny tenin'Andriamanitra. Ekenao marina tokoa iny anatokera teny anjara asa naindrenanao araka lalàm-pandrena ny fivonateranao malagasy fondra fileovana Montréal. Anay
governou para a questão do compromisso, para a farmácia, vamos sobre isso nacional, para fazer os seus pontos. Ao cara que me está na ansia. O dia chuvava, e fica na Malacácia, mandei pela Fleuana, a minha nada de Mancharai, Sinzanaka, a farmácia. Ini lakukan mana perlu kita kasih kepada kita. Kemudian tentu jika biasa, madiana dan suatu jauh yang lalu kami beri dengan sancara yang beri mereka, saya menaruh yang nyema, harus menaruh yang mata, harus mata yang mata, saya mereka. Suatu tim ini sama dengan mereka ini orang itu suatu jauh. Hingga ni musikinan hier. Avy any ambony ianao mba mitondra fileovana, ho vita tsara ny asanao mitondra ity fileovana Montréal ity. Ny fahasoavanao anao sy ho fitahina amin'ny fileovana Montréal izay tokonao ary voninahitry'Andriamanitra ho anio sy ho mandrakizay. Amen. Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra be lafo, ianao nefa nampianatra anay amin'ny alàna zanakao ray tokana mba hangataka aminao aniraka mpiasa ny vokatrao satria be notsinjay na fampiasa ny vitsy. Dia mba inoy ny fangatanay amin'ny pasteur Torontenaina Petera izay tokanay mitondra fileovana Montréal mba ho mpanomponao amin'ny fileovana ity. Tompo, arova izy noho ny anaranao ary hamasino ny famarinanao, atanjaro ny finoana sy ny fitiavananao indrindra amin'ny asa amin'ny alàna ny fanahinao masina mba hatonga azy ho tena mpiasa ny tambolokao. Ao atao vosasy matoky izy amin'ny fitorenana teninao, ampiona sanoro, manamatra ny famorana sy ny fahendrena rehetra, ary mba hiseho mpitanana tsara ny fahasoavanao rehetra amin'izay rehetra ataona. Mimbazy amin'ny adi-panahy sy ny faoriana rehetra, ary ampanatreho tena ao am-pony izy mba hiseho manerinao amin'ny fahalemena. Ampavokary arak'izay ankasitranao ny asa, ary efa tapitra ny ampiasany aoka izy mba hiditra ny fifaliana manatrehanao, ary mba hiara-mandova ny fahasambarana mandrak'izay ny masina rehetra. Ino ny atakay amin'ny lalana Jesosy. Amen. Ataontsika mendimy fahatelo faefatra amin'ny efatra sy fahadimy amin'ilay atao. Ataontsika larakira faharoa valopolo sy roanjato ny andiny voalohany ihany, dia mitsangana ny komity rehetra izay voafidy atao anatin'ny fileovana Montréal. Hiditra amin'ny fanontaniana ny komity fileovana Montréal isika.
valo valopolo sy roanjato andimy voalohany sambatra izay zao ndray rehefanandro lazay ny alampandrenatsika sy ny fitsipika manakery efa resako nyvoalohany ihany fa veloko farany ny mahakasika ny amin'ny komiteny fileovana andalana voalohany amin'ny toko fahatelo andimy fa telo amby efapolo. Ny fileovana dia manatanteraka asa iombonana ny fitandremana miray eo aminy sy ny asa iombonana amin'ny ambaratonga rehetra amboniny ho fanatanterana fitendren'ny fiangonana ny fianana malagasy. Dalana faharoa mandamina sy mandrindra ny asa fitandremana miray eo amin'ny fileovana ka manampy azy ny fanatanterana ny asany. Dalana fahatelo mandamina faritra iasan'ny fitandremana tsirairay eo aminy mba hivelarana ny asan'ny fileovana. Dalana faefatra ny fileovana dia manao asa fitorena filazantsara ny faritra rehetra indrindra fa ny vitsy kristianina. Dalana fahadimy manao fivorena iombonana isa-telo volana mba hifampahirezana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta. Andimy fahaenina manorina sy mikarakara trano iombonana, manao asa fanasoavana sy fiantrana fampandrosoana sy manao ezaka iombonana momba ny fitantanam-pananana sy ny fizakantena ka manao telo-bola momba izany. Ny andalana fahafito manao ezaka famonoam-bola tsy mifanohitra amin'ny filazantsara fanatanterahana ny adidy napetraka aminy, mandray anjara mivantana amin'ny fiantohana ireo mpianatra ao toerana filazantsara. Ny andalana fahavalo manao izay lavorary fanoratana ara-dalàna fananana fiangonana indrindra fanomana fananantany. Andalana fahasivy manendry sy manara-piasa ho aminy izay ananany fahefana. Dalana andimy fa fito amby efapolo andalana voalohany ny komitiny fitandremana mifidy ao aminy izay komitiny fileovana sy ny antratra koatry ny mpiambana rahateo araka misy heveriny fileovana afitany miasa kendrena hifanasaka ny isampiasa sy olona mivory mandeha isa-telo volana ny komity farafarakely. Dalana faharoa mpiambana rahateo komity fileovana pastora fileovana pastora fitandremana rehetra tany sy nytoniany sapaka ambonany fileovana rehetra nytoniany sy tare nasionaly amambaraka MSL amin'ny fileovana. Dalana fahatelo manana amin'ireo komity fileovana dia filoha lefitra izay pastora filoha lefitra faharoan'ny olona ary mpitantsoratra sy mpitantsoratra lefitra ary mpitahivelona. Dalana faefatra mitondra fileovana ny filoana miantso sy mitarika ny komity fileovana manana filoha lefitra voalohany izay tsy maintsy pastora sy filoha lefitra faharoa olona miara-miasa amin'izy. Dalana fahadimy ny komitiny fileovana mifidy avy ao aminy ihany ireo filoha lefitra sy mpitantsoratra lefitra ary mpitahiry vola ny fileovana. Dalana fahaenina ny komitiny fileovana mifidy olona efatra farafahakeliny avy amin'ny mpandray fanasany tombo ao aminy ny mpandiny vola kakendrena olona manam-pahaizana amin'izany. Izay tsisy ny komitiny fileovana rahateo amin'izy ireo dia azo antsoina anatrika ny fivoreny ny antony ilana azy rehefa tsy mandatsakara. Dalana fahafito ny komitiny fileovana no mitady ny hevitra anatanterahana farafahakelitra sy ny didy samihafa ny kely ambaratonga mpitondrana eo ambony KMSP, KMSL sy ny departany sy ny lehibe. Dalana fahavalo ny zavatra dinihany komitiny fileovana
ka tsy nanany fahefanany manapaka azy dia kariny amin'ny ambaratonga-pitondrany ambony ka mispisy ny karimesaina. Dalana fahasivy ny fanapahatra ranokominy dia mpanarahana zay lazay ny fizarana fahatelo andimy fahatelo ambin'ny folo amin'ny lalam-pandrenana sy ny fitsipika manakely. Dalana fahafolo misy mpiambana makomity fileovana tsy afaka manao ny asa makomity azy intsony kanefa tsy mbola tapitra ny fehim-potoana 4 taona ny fidianana azy dia ny antratrany miakatra mandimby azy manapatapitra ny fehim-potoana mifidy sokotena vaovao fitandremana ao antratra. Dalana faraika ambin'ny folo foanany ambaratonga eo ambony ny fanapahan-kevitra sy ny fomba fiasa tsy mifanaraka ny lalam-pandrenana sy ny fitsipika manan-kery. Dalana faharoa ambin'ny folo amin'ny fivoriana isa-telo volana ny fileovana dia mandotsaka rakitra ao amin'ny ivelany sy ny asa misiona ivelany ka rehefa mivantana makany amin'ny Bethlehem ary anaovany tatitra amin'ny sometam-patitra azy. Dalana fahatelo ambin'ny folo sady farany eo anivon'ny fileovana no andaminana fitantanana ny tampom-bonana izay mpitsano fitandremana rehetra ny fitokarakarana ny karamana mpiasa sy manao raram-piangonana sy ny fahasalamana anaovana tatitra amin'ny fivorian'ny komity fitandremana izay. Ry kristiana malaly ndreto ny komity ny fileovana Montréal izay voafidy araka ny lalam-panorenana fiangonana malagasy sy ny fitsipika manan-kery ho mpikambana ataon'le komity ny fiangonantsika ka intsika mavaka eo an-trean'Andriamanitra ankehitriny. Aoka hoentsika ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika izao fotoana fanokana atrenintsika itondrana izao. Izao no voalaza ny Efesiana 4:4 vakitsika manomboka amin'ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary izy manome ny sasany apôstôly ary sasany mpaminany ary sasany evanjelista ary sasany mpiandry sy mpampianatra ho fanatanterana ny olona masina ho miasa ny fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana tena Kristy. Mandrapahatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe hatratra ny ohatra ny fahalehibeazana ny fahafiangonan'i Kristy mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampitambonin'ilay rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saiketsy ataon'ny olona sy ny fahendrena tanteraka ny hevitry ny famotahana fa mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay koa dia Kristy. Izy ny tomboanteny rehetra izay akambana sy ampiraisana tsara noho ny fanompoany isan-tokana araka ny fiasan'izay rehetra no azy anatin'izay rehetra ho anjara asa mandry-be famoram-po misaotranao izay ny fifidianana ireto komity ny fileovana Montréal izay ho mpiara-miasa aminao reto. Miavaka aminao izay ho anisy tsirairay avy izay voafidy ny komity ny fileovana Montréal ity. Arovy izy ireo ny anaranao masina hamasino ny famarinanao atanjano finoany sy ny fitiavan'izy ireo anao azahoany manatanteraka zao fanekena nataon'izy ireo zao. Aoka ny fanahinao masina ny taridalana azy sy anolontsaina ka arekany hatramin'ny farany amin'ny asa fanompoananao. Mandataka izany izay ny lava izany tao Jesosy Kristy tomponay. Amen. Larakira faraika amin'ny valopolo sy telonjato ny voalohany sy ny faharoa ny voalohany amin'ny toerana miarabanareo komity ny fileovana Montréal amin'ny voalandraikitra ny kimitafonana zao no mitondranonareo koa ato kosa ny abiby aty-pilezana indrindra fa aty amin'ny fahatanatany vasoanareo Jesosy raika amin'ny valopolo sy telonjato ny voalohany sy
mandrosy ny katekista zay atokana zay. Kristiana marana susitika manao hoe eny vokatra falikasana eo amin'izany manatany vokatra mandeha mpiasa amory ino misy olona anakory saranatsika tsiritsika io zay ataotsika ho isan'ny mpiasa mandehany tompo amin'ny asany eo amin'izany lokatsika anday azy tahaka ny fanomezana sy sotrazy noho izany. Andia milalo satatra manatsoa katekista Ranaranina ary efa ovoray ho katekista ary zao indrindra no asany ho katekista eto amin'ny fiangonana Efelema Fahazavana sy Efelema Savimena. Aoka hatsaro azy sy ny asany fivavahana isika ary nanampiazy ary azokatsika ao tampiaraka tsara ny asany voninahitry'Andriamanitra ary fahasoavana ho antsika. Tianareo marina tokoa hoe ny anatanteraka izao asa fanompoana-masina ho atolotrareo izao araka ny tenin'Andriamanitra. Tianareo marina tokoa hoe ny anatanteraka ny asa anjara anendrenanareo araka ny nampandrena ny fiangonana Luterana Malagasy. Anaiky tokoa hoe ianareo fa angataka isan'andro amin'ny tompo ny hery sy ny fahazavana avy amin'ny fanahy masina mba hampandrosoana isan'andro amin'ny fataon-tsika fototsika. Aoka ivoretanana amin'izany arasika. Solo vavan'ny fiangonana reo ary mandeha mpiasa ho katekista amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Io ary ny tompon-teniny Jesositsika ho amin'ny katekista. Andehanany amin'izao tontolo nareo amin'ny fifanazara fiangonana masina eny hoay eny zay miheno anareo miheno azy mananareo azy mandanareo dia mandaza mandarakara. Zay koa ny teny indao manareo mandrakariva ambaratongan'ny fahataperany zao tontolo izao. Engany ka hosikinany tompo hery avy any ambony ianao ka ho vita tsara ny asanao ho fahasoavana ho anao ho fitahina ho amin'ny fiangonana ao tomponao ary voninahitra ho an'Andriamanitra anio sy ho mandrakizay. Aoka ifandray-tanana amin'izany atsika. Dia misovavan'ny fiangonana ao vandrainao katekista amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Io ary ny teny tompontsika ao amin'ny katekista ho an'ny mpiasana. Andehanana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitrefilana tsara milomela rehetra zay mihainanareo dia mihaino ahy, asa mandanareo dia mandahy dia mandany famaniraka. Zao koa ny teny indro ao manareo mandrakariva ambaratonga ny fahataperany izao tontolo izao. Engany ka hosikinany tompo hery avy any amboninao ka ho vita tsara ny asanao ho fahasoavana ho anao ho fitahina ho amin'ny fiangonana ao tomponao ary voninahitra Andriamanitra anio sy ho mandrakizay. Aoka ivavaka isika. Ry Andriamanitra be indra fo ianao no efa nampianatra anay amin'ny alalan'ny zanakao toka mba hangataka anao aneraka mpiasa ny vokatra ao satria be ny finjaina fampiasa ny vitsy. Koa dia mba ino ny fangatahanay ho an'ireto katekista rehetra zay tokana anio mpanomponao eo amin'ny fiangonanao. Tompo arovy izy noho ny anaranao ary hamasino ny fampirenanao
Atandao ny foana sy fitiavananao izy amin'ny rana fanainao masina. Mba hahatonga azy tena mpiasa amin'ny tany voalokanao. Mba atao visary sy matoky izy amin'ny fitohenany teninao. Ampionina sy anoro sy ananatra amin'ny fahamorana sy ny fahendrena rehetra. Ary mba hiseho tanjona tsara ny fahasoavana rehetra amin'izay rehetra atao. Mba azy amin'ny adi-panasy ny fahoriana rehetra. Ary mba hareto sy hampanatsotery mampony izy. Mba hisehoany herinao amin'ny fahalemeko. Mba havokary araka izay miasanao ny asany. Ary rehefa tapitra ny andro iasany, aoko izy mba hihitsy ny fiarihana ny oratsy ianao. Ary mba hiara-mandova ny fahasambarana manak'izay amin'ny olona masina rehetra. Io ny antakay amin'ny anaran'i Kristy Tompo. Amen. Tudzika ni teo ni Famaranatsika ny fankanana riavana dia pitsanganana no iarahantsika miara-miretona ny rafaneva ny FLM fahazavana. Rafaneva ny FLM fahazavana.
Androso amin'ny fandraisam-pitenenana isika dia manaraka ny fitondrana. Efa naravantsika rehetra satria fa mandrosiana ny fotoana dia toy izao ny filahara fandraisam-pitenenana. Androso voalohany ataontsika eto ny filohan'ny fileovana manitra Andriamanitra. Dia manaraka azy eo moa ny filohan'ny hevitry ny komitin'ny fileovana pastora Tonantenaina. Dia aorianan'izay teo ampihomanantsika vahiny izay tonga ireo fiangonana rahavavy rehefa avy eo dia anjaranareo mandroso dia miaraka raha mety fa natao nisy resaka ny fanaovana moa teo zany dia solotena mandray fitenenana dia aorianan'izay no faranany présidentny firenena. Azavady fanitsina kely teo filohan'ny fileovana pastora Tonantenaina no manaraka avy. Hiaraka vaksy eto. Jesosy toko malala ampo anay tokony fahasoavanao ary entina hafaliana izay amin'ity andro ity. Miangatany aminao ty niarahana aminao an-trano tahaka efa niarahanao rano taminao atr'izay orerana. Samy fisaoran'izany sandratray no hery izay mitanjaka hofanagana fiteratra ny tity masina ilay izany. Sotra tompo. Amen. Amponao ny fahasoavako. Zany teny fanefa nyty fanokanana ity ary zany koa ny ara-panatsika rehetra amin'izao androany izao. Sosan'Andriamanitra lehibe isika satria enikatsa natra izy nasambatsika ho azy izany fisaorana izany ary dia rariny sitiny raha manolotra izany fisaorana fisakasan'Andriamanitra izany isika. Manaraka izany dia mankatakanao ray aman-dreny mbola marina ny fomba fantatra anao président Ephraim pastora Révérend Docteur Safiteny. Maromaro nao kristana nanontany ato hoe izy amin'ireo pastora reo moa zao izany président Ephraim izany. Izy ray aman-drenitsika, izy ray aman-dreny mbola miritsanitsatsaha mbola tanora tsara. Tena makasitraka président, asitraka indrindra satria amin'ny atity maro izay etrehanao eran'ny Sany Ephraim vezivezy atyana amin'ny toerana maro samihafa dia niankaranao manokana izay tona real dia nifandrinao tamin'ity andro ity dia mikatsa amboninahitra izay fa dia fisaorana no matotrainao ary vavaka anao sandratray isan'andro ahafahanao any izany hery mandrakany fahasalamana ao anatin'ny zany asa izany. Nisy vazivazy nataoko tamin'ny maly matafaresatra eto izao hoe namba manaraka mba tianao rery kosa nitoka pastora fa président fa makamba mba misy izay koa mba tia fantatra ramatoa dia izay anao voajerety izany dia tondra ny mpiara-banina ramatoa ary namakasitraka azy namilanao nandeha ty zany satria tapitapaka ihany nandehanana tsy hoe tapitapaka zany fa nifaly dernière minute ny visa dia tonga ianao dia anio fakasitrana fena ary mampitony izany fisaorana zany hoan'ny fianakaviana. Saotra indrindra tompoko. Pastora Edson Andriamalala filoha levitra sodapartany efa tompotany any izy efa tsy voalohany anatoto amintsika miaraba pastora ary misaotra ny amin'ny famangina Jesosy tompo ny hanome hery anao koa sy fahasalamana amin'ny adidy raha satria mbola miara-miasa foantsika fa mbola ianao soana ao anatin'ny chefta eo dia mirasoa amin'ny asa rehetra meny Jesosy hery mandrakariva ary mampitondra fisaorana koa ho an'ny fahatamanjanakao. Pastora Tonantenaina Petera mpitondra fileovana eto Montréal omerina fiarabana satria izao moa zany fa tena miarabanao pastora tondra fileovana eto Montréal dia tovy amin'ny afatra no hekto ihany hoe amin'ny manaraka angamba rehefa misy ohatr'izao dia fa pastora Tonantenaina amin'ny vady sy ny ankizy no tonga eo
efa mpikarakarany zay ao anatin'izany raha pastor fa dia Jesosy tompo fiaraka aminao amin'ny hery sy tampoka mandrakariva ao anatin'izany fa dia mampitondra koa ny fiarapana ho an'ny mandramatoa sy ny ankizy ao anatin'izany fa dia misaotra ndreka tompoko. Mangataka anareo pastora Mino Andrenirina mpitondra fitandremana bebeka miarabanao koa pastora ao anatin'ny mbola mety misy tsy mahafantatra azy tsika satria voalohany izy nidonga eto amin'ity fiangonana ity napetraka ho mpitondra fitandremana ao Québec izy tamin'ny herinandro Ramatoa tsy haiko na io sa Ramatoa tsara ihany afantaran'ny kristiana mitsangana ty Ramatoa mba tsara ihany afantaran'ny kristiana nareo satria voalohany nareo vao tena hoe eto amin'ny filovana miray mandrevotrovoteo fa reo izy ireo mbola mipetraka ny Edmonton zareo Edmonton safady fa somary sarosarotra le teknikana tany izy efa mianaka reo mipetraka any izy dia manenjika ao fiterevana Québec izy dia mivezivezy a Québec sy sisevile mizakiny teninay dia tsotra mirarosoa nareo Jesosy andeha hery sy tanjaka satria tatia moa rehefa miteny mo ten'Andriamanitra hoe any tsy Samarina amin'ny farany tany dia tena ty amin'ny farany tany tsika dia tanteraka izany teny izany hoe dia mahatsiaro-bavaka amin'ny asa nareo azo hery azo fanandriamanitra fandromasana izany izany misaotra tompoko. Mangataka ny pastora Lalatina mpitondrina mpitondra fileovanao amin'ny de France atsangako tsirareo pastor tsy fantatrareo pastor Lalatina aiza mivady teo aiza Ramatoa mpitondra filovana amin'ny de France any France zareo tonga mamangy atsika dia misaotra anareo fa dia tena tsara tokoa izay fanginareo zao fa dia ny any France dia ohatran'ny tsisy pastora zao amin'ny France fa lasa tiaminay nareo fa dia maneho fankasitrana feno dia Jesosy namaly fitianareo dia misaotra amin'izany misaotra tompoko. Efa fantatsika moa misy pastora Joseph Rajena Fely mivady fantatsika mpitondra fitandremana eto misotro ronoa mbola miaraka amintsika eto izy anioa ka mavavaka mitsangana ihany nareo mivady ray aman-drenitsika teto izy afa-misotro ronono tamin'ny herintaona dia mbola miara-miasa ty nankasitraka izy napetraka ny fiangonana ho ray aman-dreny mbola mboninahitra n'ity filovana ity izy dia misaotra nareo mivady mbola fiara-miasa mbola afahantsika miriry ny amin'ny adidy sy ny asa napetraka ny tompo aminareo misaotra teo. Pastora Toveriason mpiara-miasa mivady koa mipetraka ny zamatoko asoty misy misaotra pastora ny mpiara-miasa koa fa dia ny miara-miasa teto izy efa fotoana fitsifitsy izay dia mankasitraka anareo mbola manaiky miara-miasa aminay ao amin'ny fifilovana ty misaotra teo. Mangataka anareo rehetra izay vahiny tsy mipetraka eto Canada sy any Madagasikara sy any Eropa sy any Angleterre fa hitsangana zafady aneo fisaorana anareo izay hitanareo fa maro izy zao délégation mihitsy misy tenin'ny ray aman-dreny izay hoe devoly tsy andositra amin'izao dia tena mafitoto mihitsy fa tena délégation be ny avy any teninay ngamanama itotika aminareo ohatr'izao mihitsy hoe misaotra tompoko fa dia tena faly izay enikady enimboninahitra ny amin'ny famanginareo tsy nandeha rety nareo fa dia président filaima mihitsy nentinareo avy any izay mandraikitra ny espérer hoe fa dia misaotra tompoko fa dia sainay ny avaly fa dia Jesosy tompo no amaly an'izany anareo tena hoe ramay izay dia mamaly nefa ohatrany misarotra aminay ny amaly ohatran'ny misy vasivasiny filohelevitra sotaparitany izay maly hoe efa tonga any namany any tsy asay antso anareo ohatrany tsy avoavaly tsy avita délégation nohatr'izao izay fa dia Jesosy tompo an'ireo amin'ny didy mampitondra ny fisaorana sy fankatenemana ny
synodaparitany rehetra, fileovana rehetra ao anatin'izany pastora rehetra katekista komitiny sapana dia manio fakasitrahana amin'ny fanitronanareo ity fotoana ity misaotra tao. Farany fa tsy hoe tsy raha ataoko farany dia kely indrindra pastora pitandrina ao amin'ity FJKM PNL Philadelphia pastora Feltine ny firenena magataka no mba hitsangany taiko ny pastora ny FJKM Canada hoe tonga ao mbola tsy tonga izy mangataka koa ny mopera tsy tanga sazabeko mopera dia anao zany solitena ny mamben'nyfekeny misotra indrindra dia mandray mitandrina fa dia tena faly izay andrinareo anatin'izany FJKM izany izay metinao ary fisorana koa sy fiarahana ny FJKM tena Philadelphia sy ny mambe FJKM rehetra amin'ity fileovana aty amin'ny faritra Canada ity ka dia misaotra tompo misaotra tompo amary fitianareo ao anatin'izany indrindra tompo. Tao soratsika rehetra kristiana rehetra voakan'Andriamanitra ao anatin'ity faritra aty amin'ity faritra tia fa dia manonona fitanana Jesosy tompo amintsika rehetra ary averiko ny teny izay teneniko omaly hoe amin'ny fotoana tahaka izao tena atserovako ny teny mpanao salamo hoe saoran'i Jehovah ary fanahy ary zay-trampanahiko saorany andranomasina dia voninahitro Andriamanitra irery ihany sasa tao tozokondratra saotra tao. Mandroso pastor, zafady ahitsy kely le teo somary ampiretika satria efa mandeha ny fotoana izy no filoha lefitra amin'ny fileovana dia izy no filoha fitantana. Ecco, volevo dire che sono le manche le messiche, non sono tutti. Farò del suo sai, fatta per la fontana, Antoine, le manche di banana, università. Se me una fiera banana, di Teo, che mi era pastor Recia, la Vieto, la France, era con di pastura, tanna, alla fine la fa. La mascheretta per France, era faina se la Recia, era corao sul telefono dia mi era base ari yang Venise ada fiteneneti orinandi fitandro mosa fitandro lo ana sa fitenenana ao nisy fiterana ambasadia satria mety tsy ho hita dia ravina miakatra ety dia aorin'izay ny an'ny filohan'ny fiangonana tena malagasy dia saotra ny fiangonana rehetra enina tota tamin'ny fikarakarana saotra antsika rehetra tonga saotra ny vahina saina ary mamerina ny fiarabana ny fileovana ny fitandremana voatokana ny katekista voatokana zany tanteraka dia Jesosy Kristy ao koa ny ray aman-dreny filohan'ny fiangonana luterana malagasy misy tsy anjerinay tamin'ny mbola kely zay raha misy manome zavatra anao nga miteny hoe atao bedibe dia faniny zay président sy hitanay zay atao fa rehefa fany loatra io dia nitratra io no teo kapokapoina fa dia enikazay mbonahitra filovana ray manontolo ny malagasy rehetra ty aza satria solitenany Madagasikara eo tonga eto ary solitenany fiangonana amin'ny FFKM koa fa fantatsika fa izy filohan'ny FFKM dia fandry zahay atao fa azo zahay ranatria avy ianao maneo voninahitra Andriamanitra manokana ty filovana ity efa mbola ho avy eo izy fa misy vaovao filazantsara oresahany koa fa tsy mizanona filovana ihany sika fa mety isy dingana tsaratsara vela izy sao dia misakorony vazana efa mambanga olo ka dia makasitraka anareo rehetrarehetra makasitraka antsika sakaravaka amin'ny fanatrena ty fotoana ity dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra aminy. Atsoky manaty antoana ireo solitena isa fiangonana raha vavy FJKM katolika fa zao fotoana irapatsika amin'ny FNM fa manatona ty antoana miaraka amin'ny
amin'ny anaran'ny fiangonana FJKM, ECAR, ny Anglikiana, ireo FFKM amin'ny rahavavy no ijoroana eto iarabana ny fiangonana FLM Luterana amin'izao fanokanana ny fileovana Montréal izao. Tsy miara-pamanokana koa ny filohan'ny fiangonana Luterana ihany koa izay tonga manotrona izao fotoana izao Andriamanitra hitahiry sy hahasoatra any amin'ny asa famokona ho tain'Andriamanitra. Soratao. Tsy tanjona hiantsonana ny fahatanteran'izao fanokanana izao fa dingana lalovana ary voninahitr'Andriamanitra. Ahitantsika ny fahamarinan'ny teny Jesosy ilay miteny hoe aoriko ny fiangonako ary ny vavadin'ny fiainantsika tsy haresy azy. Matoe 20:20. Izay Andriamanitra no isaorina sy miambonahitra fa olombelona izany fa fiangonana izao. Nahita ny fiandohany ihany koa na ny tenako aza Andriamanitra no mentsika voninahitra mandrakariva. Firaritsoana iombonana dia miorena tsara aza mioka. Miorena ao amin'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy atsika. Miorena ao amin'ny tenin'Andriamanitra ilay fanitry sy fanazavana ny lalantsika. Miorena amin'ny fitiavana ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo. Tolotray amin'ny fomba hita maso ny fiarabana ho firaisampo firaisampan-panahy aminareo fiangonana FLM. Manome fialantsiny ireo filoham-piangonana tsy afaka miaraka amintsika ankehitriny noho ny antony maro samihafa ialana tsiny izany riavana. Dia tolotray amin'ny ampitiavana izany tsy ho voatononay avokoa moa ny anaran'ireo fiangonana rehetra ireo fa miombonao avokoa ireo fiangonana rehetra miaraka amin'ny FFKM. Eto manokana dia 20 taona lasa izay nanao fianarana izay Bible Study Fellowship. Dia nisy mpianatra pastora Luterana tamin'izay fotoana izay niaraka nanao BSF tamiko tao Avaratranjoma. Dia rehefa mody izay dia ni-insiste be izy hoe ty misy boky omeko anao lohateny le boky leadership development manual ho ana pastors leadership development manual. Ty ozy izy mba omeko anao. Za moa tamin'izany raha resany manao anao pastera toy za zany ny zavatra tsy eritreretiko indrindra amin'ny fiainako. Ty ozy izy mba omeko anao. Avereniko ilay ty amiko aloha le boky izy fa misatra ataoko dia nalainy le boky dia soratany tanana nadikany tamin'ny teny malagasy na ankamaroan'ireo mots-clés rehetrarehetra ireo. Dia andao sabotsy niaraka nanaotra ny fellowship zay dia niara-noty zay dia nomeny anahy boky io dia ianao tsara manao pastera. Tsy tadidiko nahatramin'ny anarany azy, tsy tadidiko fa izy amin'ny malala fa io izy meo namiko ankehitriny izao 20 taona lasa. Diso tsy nahafantatra izy lasa pastera. Pastora rahaty aty zay vao mio ny teniny tamin'izay dia ianao tsara manao pastera. Tsy tadidiko na ny anarany azy. Soratolotra ho an'ny tompon'andraikitra rehetra, ho amin'ireo pastora rehetra, ho an'ny rehetra dia indramina tenin'Andriamanitra nomeny an'i Jesosy hoe koa mahereza sy mahatanjaka aza matahotra na amin'ny valiko fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Dia mamboaza bia voa ho voninahitr'Andriamanitra lehiany. Ohatra raha mampoa edena manana ary mitantsoratra faharoa andrenako anarany raoerson. Reo zany ry filovana Montréal ny ray aman-dreny hitarikatsika atao anatiny izany filovana Montréal izany. Miaraka amin'ireo ny anarany Jesosy mirasoa amin'ny zava-fampoana ny tsototonareo. Afaka mipetraka indray nareo dia mampandroso ny sorotena enina izay andrafitra ny komite sorotam-paritany. Ny sorotena enina zany izy ireo izay mandrafitra ny komite sorotam-paritany. Manampy azy zany ty ngezangeza ty no manampy azy ao.
papirana zana kely komity fa somary kelikely ny famarona dia reo masina ngezangeza. Reo zany no komika ny filovana Montréal miakatra ao anatin'ny sous-département aty Eropa na ny SDFLME. Dia mirasoanareo amin'ny maha-komikanareo andraikitra ny asa sy ny tsoa Jesosy anareo. Dia faramanokana amin'ny mesenary ho hitanao ny atao hoe fitondram-piangonana ao anatin'ny tsoa Jesosy anao komika sous-département. Dia zava-dehibe andraikitra komika sous-département. Ny amarana koa azy tsy nitaona ihany maray aman-dreny fa ny andraikitra koa. Koa dia ireo zany ny ray aman-dreny tongatsika atao anatin'ity filovana Montréal ity anarantsika izay lazay ny ten'Andriamanitra sy ny andraikitra lazay ny lalàm-panorenana sy ny soratra masina rasoanareo amin'ny anaran'i Jesosy afaka mipetraka nareo. Mampandroson-dray azy roalahy reto dia mpianatra pastora indray izay atokantsika vita fianarana ny volana Jona ny hiazo tantely zany amin'ny Arabony no mianatra ary ny anankiray dia ao Strasbourg mianatra ho vita ny fianaran'izy io ary manao stage famoranana eo amin'ny raharaha. Dia amin'ny volana Oktobra zany nanaovana ordination azy ireo rehefa feno fepetra rehetra dia mahatsiaro nareo rahalambava manambady ilay anankiray mivadiny anankiray mbola any Madagasikara fa ho avy ihany amin'ny fotoana hitondrantsika mivavaka azy. Ireo zany no ray aman-dreny izay atokantsika amin'ny volana Oktobra zao any amin'ny isan-taona mitanterahana any amin'ny filovana Paris. Dia mirasoanareo mitsiaron'irambavaka dia Jesosy afaka mipetraka ianareo. Mampandrosa ny pasteur Tovovady amaranako ny resaka izay resahako eto alohan'ny farany. Izy mivady dia niverina amin'ny Thaïlande, missionnaire malagasy any Thaïlande taoriny ny fandaminana izay nataony ny foibe filomaterana malagasy satria misy amin'ny Thaïlande dia mirafitra manokana amin'ny fotoana FLM. Izy fitrananakareo zany no naverina missionnaire amin'ny Thaïlande. Mahiteny Thaïlandais tsara izy ireo ary mahiteny anglisy tsara, mahiteny malagasy, mahiteny frantsay zany hoe miteny fitenim-pirenena efatra. Dokotera Ramatoa Rova dia mirasoa missionnaire amin'ny Thaïlande afaka fotoana fo zany zareo dia andeha hiverina fa efa mikarakara ny visa ny teny amin'izao fotoana izao ahafahan'izy ireo miverina aingana any Thaïlande. Mirasoa teny Jesosy. Mampitsangana ny ray aman-dreny pastora Andriana Velomivady. Aureny io dia farana-pisaka ny anjara fitenenana rehefa valatra. Piramana be izay lehilahy io dia hananio foana isaky miaona izay fa tsy sako mananihany azy fa président ny sous-département ao Antananarivo izy fon'izay miara-miasa. Pastora Bolakela tamin'izany Tonely Sokoto, Tonely Katelem no miara-miasa nandritra ny fotoana lava nanomboka tamin'ny taona 2000. Aumônier tao amin'ny Taille Luteran-Mombao koa dia sotra nareo mivavaka amin'ny fiarahantsika miara-miasa, ny arahantsika ny ara-manompo ary ny ametrahana ianareo toerana maray aman-dreny miara-miasa amin'ny fiangonana. Ny afatry ny sous-département ny SPFLME dia ray aman-drenynay foana ianareo. Ny ronono no sarotry ny teny sotroina fa ny fiaraha-miasa dia mipetraka mandrakariva dia mankasitraka manafady ray aman-dreny ny fanohanana ny asantsika ary fanizay mananareo ray aman-dreny mpiara-miasa ity filovana ity. Ny amarana koa azy dia mangataka ny avy any Eropa rehetra mba hitsangana na ny aty aloha na ny ao anaty olona maromaro. Mangataka ny any Eropa rehetra mba hitsangana. Izay avy any Eropa dia mba mitsangana. Amin'ny anaran'ny sous-département Eropa mitondrana fisaorana ny filovana Montréal sy ny fitandremana ary ny fiangonana rehetra izay nandray anay tamin'ny tokantrano rehetra izay niantrano anay tsirairay avy.
makasitraka anareo rehetra amin'ny fandaminana, misaotra anareo rehetra amin'ny fikarakarana ary manao velomanareo sahady amin'ny anaran'i Jesosy fa hitodoa andeha verina izay misy mirapitso misy afaka herinandro za manokana mbola amin'ny États-Unis zany amin'ny sisiny amin'ny Montréal makany États-Unis indray manao miasa dia manao velomanareo sahady sy kompatanana amin'ny anaran'i Jesosy mbola fiangonana amin'ny manaraka indray miaona isika mianakavy makasitraka tokoa. Misaotra indrindra dia misaotra antsika rehetra izay nandray fitenenana teo. Fotoana manosy fantatra misy vahiny tazana sasasasany alina dia namana dia misaotra betsaka anareo tonga nanosona izao fotoana izao. Toy mitoy amin'ny filazana ratsika sy ho lava fa fohy dia fohy ihany. Araka ny fantatritsika ny androany sy ny omaly moa zany tafiditra ao anatin'ny telo volana voalohany ho an'ny filiovana dia totosa soamantsara moa izany soran'Andriamanitra. Ny programa manaraka ny telo volana manaraka moa zany dia amin'ny volana Jona. Ny daty ny 22 amin'ny volana Jona iny moa ao amin'ny fisinantsika eo efa vita ny fivoriana nataon'ny komity vonjimaika teo aloha moa zany mikarakara ny programa ny calendrier ho an'ity taona ity. Manarak'izay sady mijeronao tena koa ny androany dia misy rakitra anankitelo. Ny voalohany amin'izany dia fampandehanan-drara, ny rakitra faharoa dia ny fampandehanan-drara amin'ny filiovana, dia ny rakitra faharoa ho an'ny fiangonana mandray dia ny fahatelo amin'ny didiny mpandray ny fanasana. Dia ampatsahivina koa tsika misy vokatra fahatsiarovana amidy izay misy t-shirt moa dia tasy mandeha pera izy io $30 pera ary ny t-shirt $30. Izany rehetrarehetra zany dia ho hitantsika rehefa avy eo amin'ny aorian'ny fotoana izy fiarahantsika misakafo anasany filiovana antsika tsirairay avy. Ny toerana anaovana ny fiaraha-misakafo moa dia amin'ny 1390 avenue Bourgogne en Chambly. Misy taratasy kely mozarainy diakona tamintsika misy soratra ny adresy amin'ny telo sasany ny fotoana iarahantsika misakafo dia any toerana no ahitantsika ireo vokatra amidy ireo. Isy animation koa moa iarahantsika amin'izany tolotry ny KTLM-ny filiovana. Araka ny lazaiko teo ny fotoana manaraka ny filiovana moa zany ty hitako ty ny daty azafady ny 21 sy 22 juin izay tanterahina any Québec. Ny asabotsy 21 juin amin'io dia isy tournoi sportif karakara KTLM filiovana ary ny alahady ny fitaovavahana. Raha araka ny lazaina teo moa zany ny commission mikarakara ny fiaraha-misakafo zany tonga dia angaviana iainga mialoha anomana ny sala rehefa vita ny fotoana. Asa raha misy eny antoboka dia iroso amin'ny fandaharana rakitsika dia misaotra amin'ny faharetantsika rehetrarehetra. Itsy amin'ny rakitra itsika alohan'ny hidiran'ireo koralina izay fampanahazo dia ataontsika ny hiran'ny fanevan'ny fileovan'ny Montréal. Montréal zay dia mboso rakitra amin'ny fandaminana ny amin'ny koralina izay manahazo faneva ny fileovana.
kisah. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompona, izay tianay sy nanolotena ny soloana. Amin'ny alalan'ny konakasany antsemy fiariana, sy arany fiangonana ny an-tanitra sy ety an-tany, izay andanitso. Ho amasinany eny anaranao, ho tongany eny fanjakanao, ataony eny sitraponao, ety an-tany takany any andanitso. Olonay izay anna zazahoanay, ary mamelany elokay, takany mamelana izay meloka taminay. Sekolah pakai sejarah rosa, pemfilman mafia dan mata saya pengeruji dan amin. Sausanau saya namahan nonai tina mandan Yesus Kristus tumpunai. Armangata kamnau saya memfandam punau, bawa suap naurin sabat sun naurin. Apa ia fununai no sampai ketiana linda, amne lalan Yesus Kristus tumpunai.
Fiangonana dia fampianana filovana sy katekista misaotra Jesosy Kristy isika dia mbola afaka manohy izao fotoana izao ohatra ny fiarahantsika resaka azy. Mahafinaritra ny fotoana hatramin'ny maly indrindra hoany tsara daholo ny hira izay natao teto, tsara ny fanetanana, tsara ny resaka tenenana ny tononkalo sy ny sisa sy ny sisa. Fa indrindra tsara koa ny sakafo hoy ny atao kalikati.
dia indrindra dia fantatsika fa Andriamanitra vavantsika, Andriamanitra tsara isa mpanao tsara. Ary raha misy fatanterahany fotoana dia teo aza ny fahaizantsika sy ny hevintsika sy ny fahasalamana izay nanantsika, fiarahantsika, mifankaty amin'ny fantotosana dia mbola ny fahasoavana Andriamanitra ery ihany no tena mahalavoraso mato ny fanotontsika tahaka izao. Tsy ameriny intsony aho izay efa nampindainy ny filohan'ny filoha malagasy sady nandaikitra ny sodaparitaretentsika tena Andriamanitra izay natao manamafy sy mamerina ny fiarabana anareo ato amin'ny filovana Montréal navita soa ny di hatramin'izay izay tsy mora ary tsy akaiky fa lavitra nefa dia ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa dia afaka ny ampita an'izany saika izany ianareo fa tonga amin'ny ankehitriny izay tsy tanjona arak'izay nambara tery ampiavoany fa na ety-an-dalana piavaka izany isika koa ravanareo na izany azy zay ary dia ataonay amin'ny fanehoana izay nomany isam-piriovana izany fiarabana izany manolotra ny fiarabana izay ny antsoina azy zany. Raisiko mpanetretera zany ty ry fandraisana fitenenany ty a. Ny voalohany dia mamerina fisaorana n'Andriamanitra manangarivitsika amin'ity fotoana lehibe ty. Sotran'ny président. Ianao mahazo fisaorana marobe ianao asa mahay vao namozy président arakaraky mahamaro anazy mampisy elatra anao a fa tsy hoe toka maro ny fisaorana dia avesatra arakaraky ny mahamaro an'ilay fisaorana dia misaora amin'ny zavatra rehetra ny soratra maso dia ho felona fisaorana ianao fa dia tsy maninona enjay ny fahasoavana anao moa dia Madagasikara any. Ka dia isaorantsika manakariva ny ray aman-dreny amin'ny fandavaterany antsika Québec, Trois-Rivières eto Montréal. Dia mesika tehaka mafy aloha an'izay ray aman-dreny zay zay literaneo tsy afaka mitevaka repetrony fa dia etsika mamana raotra kely so ihany mahazo atao izy président rahaty iza saotra tompo manaraka zany dia ao ity zandriko lahy ty moa dia tena lava ohatra anazy zandriko izy nefa tena lava be ka dia manolotra ny ray aman-dreny président ao izy sy reto sy olo tena rehetrarehetra reto makasitraka miaraka amin'ny pastora sy ny kristiana rehetrarehetra makasitraka amin'ny fahatokavanareo maro tena velombolo zahay fa tsy mbola nisy délégation navesatra mitovy amin'ity hatramin'izay indrindra zany hoe filoha amin'ny FLM zany tsy mbola nisy taty président ianao no manokatra anazy dia satria araka ny tantara tamin'ny 2010 izy tokony ho nanokatra ny fiangonana taty dia hoe Jesosy hoe mbola ho avy ny anjaranao fa andraso aloha io no atao hoe moment emporté kairos izy ny teny grika zay tonga ny kairos dia tonga soanao président tonga soany fahasoavana nomenareo président miaraka amin'ireo délégation mavesatra reto ka dia voaraina izay ho azontsika mafy zay fahasoavana Andriamanitra nomenantsika zay tsy vitan'izay fa mbola nanome vola aman-karena fanomezana koa ka dia tsy voavaly zany dia hoy izy ray aman-dreny mamaneny lava zay rehefa ny fiangonana manolotra tanan' Jesosy zay tsy adiniko io ka dia tanan' Jesosy manoana ny asanay dia tahaka ny source inépuisable loharano tsy ritra io nomeny io satria ny ray aman-dreny no manome tsy lany io mesika tehaka mafy fisaorana an'zareo fanomezana saotra tompo ka dia Jesosy amaly fitia dia nisy fangatahany vice président eo mino fa fambisibisika ny président ny FLM ity zay reo koa président ny FLM mipetraka re mahazo dia faly zahay andray ny zay ka atao aty fifaliana lehibe ao anay zany
indrindra ho an'ny tanora teo a io aloha ny safidinay teka mafy sika fitsaran'Andriamanitra amin'izany sady fa mahafinaritra zany io ny président ny tanora ny fileovana efa vonona sasy vonona miteka mafy ny tanora rehetra hoe raha vonona vonona ho ny tanora président FLM sy président vice président Sinody vonona dia ny fahatongavana amin'ny isany taona ovaliantsika isao isany zareo a isao reo fa tsy lasa finitsika fa ataosika double an'io ekesika vezay sasika etsika ho double sika io ho avy anytsika zay le tafika maso mijery anah catéchiste Trois Rivières mety ve zay catéchiste Trois Rivières ho avy anytsika délégation na mavesatra koa entrambavaka tsisy propagande rapropagande ty de efa vita le izy fa ho entrambavaka dia ho avy any zahay manomboka amin'ny isan-taona dia efa ho tomba fifanan'ny mpianatry mpiomana isy ho tomba fa amin'ny isan-taona io kosa aloha dia tena ho tonga mavesy zay hanolotra ny pastoranay pastora Landria sy le zanokilay ao izy afara ao io somary manifinify kely ihany le zanokilay ty aty anao manifinify kely ihany ty zanokilay ty fa dia isaoran'Andriamanitra fa dia ho avy zahay hanotrina an'izany ordination zany farany misy seobolana malagasy zay ianareo anao avelako anoiny toy ny fiteny famaly dia ahoana ny toyny mahatsara fiavana aveto zay braony fileovana misolotenany komiteny fileovana misolotenan'ireo olona be deabe atao anatin'ny fileovan'ireo a sy ny fiangonana rahavavy koa sy ny invité a misy mari-pahatsiarovana kely avy aty aminay rehefa mahita an'io anareo dia atsiaro hoe ny karada zay dia hoe tombavaka dia zavatra kely vokatry ny fonay a omenay anareo tsiraray avy samy mahazo ianareo mahazo tsiraray avy ianareo amin'reto fanomezana avy aty aminay a ho mari-pahatsiarovana misy vorona zay kely atao itity na ataosika foto kely dia io elatry ny kely io no entiny mba mitsiditsidiny eny kely elatry zay fa ny fonay sy ny fitiavanay dia lehibe dia lehibe ny fitiavanay anareo ka dia manolotra an'ireo fanomezana kely dia kely ireo a ho mari-pahatsiarovana tompoko dia ho faranakeo angamba ny resaka fa lava ny teny veriny ny soa hoe nay agny ambonimbony agny zay va raha lava ny atra veriny ny soa ka dia ho faranan'ireo a dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra tompoko dia misaotra indrindry amin'ny fanomezana mari-pahatsiarovana ho anay tsirairay avy Jesosy tompony fiadanana momba misaotra betsaka teny Jesosy kasitraka dia hipetraka reto mpiara-miasa fa misy tela zay mba hijanona kely eto. Envisager un démarrage des travaux pour le mois de septembre, si le Seigneur Jésus le veut bien. Il y a beaucoup de difficultés pour construire un tel bâtiment, surtout dans cette région de France, des Ardennes. Il y a un terrain qui a été acheté en 2015. L'achat du terrain s'est fait cette année-là pour environ 80 000 €. Et puis il y a des honoraires de maîtrise d'œuvre qui ont été dépensés également. Il y a environ 120 000 € qui ont déjà été dépensés pour notre projet du Tube et de Fanore Nana du Tube. C'est à cette occasion que les nouveaux pianges, les nouveaux piumana sont consacrés pour être au piange. Voilà, bienvenue à tous. Je ne sais pas, docteur, s'il faut rajouter quelque chose. Fahatsiarovana ny tamin'ny fankanana ny FLM Sakinea sy ny FLM fahasavana dia anankiray fankanana fileovana Montréal 30 mars 2025 misy ten'Andriamanitra teo Korinthiana 12 9a ampanao fahasoavako ny FLM fahasavana Isaia 10:2 a ary ny Sakinea Matthieu 16:18. Saya mafotra nefa niteny teo foana tonga dia mety ny ray aman-dreny ny micro sy ny antsa tonga dia hanapaka dia hiaraka hamonina an'ilay teny fanefy zay a miaraka tsika mianaran'i Jesosy
Ampoanao ny fahasoava. Miarakantsika amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangana miasa va tonga ny fahasavanao. Sotra to. Merci beaucoup. Marebe Jachanchi Matanja Bezombafi Ari Anjara Komapun New Monashi Mebebe Armi Baba Manana Firasana Fit Amniachan Kukachabe Santiamin Fahatua Zapasaka Amnisislan Yanau Siai Manau Inunasi Toko tiarapaina na vitan'ity andro lehibe ity sorana Jesosy ny amin'ny fataterahany fotoana hira fanevana atao dia zay moa tiana ibe le aspésie sy Saint Jean dia angatahnay ny aspésie mba hiakatra hanotrona anay amin'ny hira faneva ny nom de famille anay ity zany dia Rajan satria ny reniny ao amin'ny FLM Montréal Saint Jean dia zahay ifindrany amin'ny Luterana Saint John's dia i Lexisiany moa ny jaona sy sady jaona ny Jean zany dia tsy navelan'i Jesosy io vanaranay saika lasa Saint-Émile anay kosa izy Jesosy hoe jaona ihany anareo Jean ihany anaranareo. Jesus,
Sotrany Aspezia tamin'ny fanotroana. Amin'ny anarany fahazavana maro pakasitrana ny amin'ny nandroatana ny hira faneva izay tsara dia tsara tokoa namevonatra Andriamanitra no amin'ny oranay maro pahatsiarovana kely dia kely fa ny fo manolotra no nameno azy dia makasitraka indrindra tahitsy Jesosy tombo talenta hatrany metsika teka masobia i nonoa dia ampiakaritsika ihany koa nazo larana faharoa Dada Tombola izy natao amin'ny lafiny teknika sonotsika nandritran'izay fanokanana zay niarana morona taminy katekista Lucia katekista ny fahazavana zay tokanana tamin'ny maraina teo fa tsy eto izy dia ometsika meo azy ny azy meo azy mandrasa aloha tolotra da toa sotra pitsaka dada toa dia makasitraka indrindra tahin Jesosy sotra tompoko izay mamarana ny anjara fahazavana dia manolotra ny mpandrindra manana roa larana faharoa tamin'ilay fananana hira faneva dia Andria Mato Nono Andria Alfaro dia makasitraka Nono fa tena nananareo talenta sady azonareo ny fahazavana no tato saika anazy tato amin'ny filiovana dia nahazo ny larana voalohany zany hoe ny hira faneva ny filiovana izay nataontsika tany am-piangonana tamaraina mitondra ny lohateny hoe ampoanao ny fahasoavako voaloha averintsika ilay hira avy eo dia Andria Mato Hery Rasolofo Mamonjy dia makasitraka indrindra dia Jesosy ampitombo ny talenta izay efa nomenanareo dia nareo koa tsy janona fotsiny eo fa mbola anatsara foana raha nomena talenta 5 dia ampitomboana 10 dia ohatr'izay foana dia hoely dia raran'Andriamanitra ny talenta izay nomenanareo dia makasitraka be da be tena azontsika ataony manaraka rehefa tonga ny synody amin'ny 2028 pastora alao dia eto ihany tsika ny hanao ny hira faneva be da be mana-talenta mety zako ny azo amin'izay
Tsika rehetra ny amin'ny ireo rehetra ireo tamin'ny fahatanteran'izao fotoana izao. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny handrotsaka ny fitahiany ny fahasoavany aminareo rehetra hanomitra ny hery lany zay nataonareo tamin'ny fahatanteran'izao fotoana izao. Dia makasitraka makatelina tompoko. Mituria di filazantsara gatavy mpianatra ny olon-drehetra aza miahotra na matahotra sa maneraka no miantoka ampoanao ny fahasoavako raha antafikanareo eny fahavalo miatrikady mafy ety ampimalo aza miahotra na matahotra efa resy zay misopatra ampoanao ny fahasoavako
Tsy emotry zahay i Jesosy io fa hijoro hatrany aina no fetra tsy hiahotra na hatahotra mahatoky anao ka tsy manda Ampuanai fasoavana Ampuanai